Alléluia. Dia mpifaliana no iara-banatsika rehetra tompoko. Manahoana daholo tompoko. Mbola tsara ho an'izay avy any amaron-tsetra ary. Dia mirary soa ary manonona fiadanana eo amin'ny fiainantsika rehetra indray amin'ity androany ity. Mba tsy halamaina eto izany tsika e. Ary tsy takan'ny idiranao teo no ivoanao fa mety hoe niditra ianao nisy zavatra somary ohatran'ny nanadaladala saina nandrerandreraka sy ny sisa fa mivoaka ianao amin'ny fanantenana lehibe amin'ny fandresena lehibe miaraka amin'i Jesosy. Dia fa mafantompo izay mino an'izany hoe Alleluia. Miaraka amintsika eto ny tompo androany aiza manantena andray zavatra vaty amiko mihitsy aloha fa tsy mahay manao na inona na inona takanao ihany olombelona fa ho kanantenan'Andriamanitra ianao. Raha hitodika hijeren'ny tompo ianao androany dia mampanantenanao indray tsy hiala maina eto izany ianao e. Misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleluia. Efa nivavaka isika dia amadika ny baibolitsika amin'ny filazantsara ao amin'ny Petera epistily izay nisoratan'ny Petera epistily voalohany toko 5 dia ny 7. Petera voalohany toko 5 7 amin'ny anaran'i Jesosy no mankitsika azy. Ary Apetrao aminy fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Lova kitan-tsara sombola misy mandry Ary Apetrao aminy fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Teka mafy ho an'izany tenin'Andriamanitra izany isika. Dia mahazo ny fitoerantsika tompoko. Tenin'Andriamanitra izay mitona antsika ametraka ny fanahintsika rehetra, ny zavatra mety mampananao rehetra, ny zavatra mety manelingelina ny sainao, mety mandreraka ny fonao, ny zavatra mety mampahory ianao. Tsy ahitanao toromaso mahatonga anao mety tsy mavita misakafo mihitsy koa ary. Apetrao amin'i Jesosy, apetrao amin'Andriamanitra fa izy no miay anao. Alleluia. Nisy any amin'ny Samuela voalohany toko 7 nampivadi-po an'ireo miaramila ny Saoly niaraka tamin'ny Saoly ny fahitana ny Goliata. Goliata izay ambaran'ny Baiboly hoe ao amin'ny Samuela voalohany toko 7 niseho nandritry ny 40 andro maraina sy hariva ary nisy teny fandrahonana netiny tamin'izany ho Goliata. Tsy mpanompon'ny Saoly vai anareo ary za Filistina mamoaly elaray ady amiko fa raha matiny zay rehetra manompo anareo, fa raha matiko izy nareo rehetra manompo. Ny fahitan'ireo miaramila ny Israely izay niaraka tamin'ny Saoly tamin'izany amin'ny Goliata dia olona tena mandreraka ny saina sy ny fo. Ny Baiboly dia mampianatra eo amin'ny 1:10 hoe isaky ny mivoaka i Goliata io na amin'ny maraina na amin'ny hariva satria indroa isan'andro izy no mivoaka. Rehefa hariva le alohan'ny atory iny dia miseho Goliata mandrahona mampahory amin'izay tsisy toromaso vanina. Tsaka le nitana izay tsy tafandry alina tsy nanao alimbavaka izy fa noho ny Goliata. Mampalahelo ianao fa ho resinao io androany. Alleluia.
rehefa le amin'ny fo maraina vao maraina iny vao mikosomaso iza ny hitany zareo voalohany rirany iza ny hitany voalohany rirany Goliata le tontolo andro mihitsy zany ny simba tsy manam-pifaliana ohatry ny kisikizitiny ohatry tsy falifaly satria nahitan'iza vao maraina Goliata feno fanahiana feno tahotra ny vatipo andro manalina ny jaly ireo zanak'Israely ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany noho ny fisiany Goliata so ihany fatao Davida igny any Andriamanitra nangananao tahaka ny Davida androany Davida zay tsy nijery ny Goliata dia niezaka nanakona an'Andriamanitra tsy navelany Goliata ho hitan'ireo miaramilan'Israely ny fahalebiazan'Andriamanitra fa ny fahalebiazan'ny Goliata ihany no hitan'izy ireo fa Davida ranseho dia zao ny fahalebiazan'Andriamanitra no hitany ny herin'Andriamanitra no hitany ny fahatsaran'Andriamanitra no hitany ary tsy niasa loha akory tamin'ny Goliata izy ry ava-malala zao indrindra ny zavatra nolazainy tamin'izany hoe ianao manantona amin'ny sabatra sy lefina sy lefipoy fa izaho manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra n'Israely zay ekenao anio ary androany tapahako ny lohanao ary omeko ny voro manidina ny fatinao alleloia sa tsy zany ve Apetrao amin'Andriamanitra koa ny ianao afaka miteny amin'io zavatra mandreraka ny sainao mandreraka ny fonao io ianao androany hoe androany ho tapahako ny lohanao ary tsy ho hitako intsony ianao sa tsy zany ve alleloia amen Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahianao rehetra manahy ianao sao lasan'olona vadinao Apetrao amin'Andriamanitra manahy ianao sao tsy azo vady Apetrao amin'Andriamanitra manahy ianao sao tsy havelotena Apetrao amin'Andriamanitra ny velotenanao manahy ianao sao tsy afaka ampianatra ny zanakao hianatra amin'ity taom-pianarana ity Apetrao amin'Andriamanitra aza hiasana aloha akory aza atao mandreraka amin'ny fo fa Apetrao amin'Andriamanitra satria izay ny voasoratra hoe Apetrao amin'ny fanahianao rehetra ny fanahianao rehetra Apetrao aminy fa izy no ianao amen Jesosy inge nampianatra any amin'ny matitoko fahaenina andiny fadimy amby roapolo angamba izay fampianaran'ny tompo Jesosy hoe aza manany amin'ny ainareo fa tsy hainareo akory manampy na dia segondra iray ara amin'ny andro zay havelomanareo tena marina tokoa zany boky ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andiny fasivy amby telopolo dia mampianatra fa Jehovah Andriamanitra le Andriamanitra mahafaty sy mahavelona rehefa tiano velona tsy maintsy velona foana rehefa tiano faty dia lasa veloma ary tany ndray mandeha tantarako zavatra ianao nisy olona tany aminay maty tampoka le rangahy dia natsona moa tamin'izany pastera ve anao fa maty ty fa mivavaka ao aminareo izy io atsofa atao ahoany ty sisa ahoana ny nahafaty an'io olona velona be mihitsy tao avy ny sakafo harivariva iny zay dia niresadresaka teo dia nikakakaka meme dia hahahahaha efa izy in'le me iny zany tonga dia maty aloha tsy dia me sao maty izy me iny tonga dia maty izako hoe zay mihitsy Andriamanitra rehefa tiany an'laina ianao na ianao mipetrapetraka eo ara dia lasa fa rehefa tsy tiany an'laina ianao na marary ianao na inona tsy lasa zany ianao aza manany amin'ny ainao oka tsy zany mihitsy ny ampiasa lohanao tsy ho vaty za ty za ohatry ny fanompanina fahafy zany tsy ho faty za ty za ohatry ny mararirary matetika ny lohako so aza atao mandreraka ny sainao aza atao mandreraka ny fonao fa Apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra ny fofokainao sa tsy ndray mandeha
voatsela ngamba 2 herinandro zay any maronsetrany moa mbola betsaka mpamosavy indrindra ny ambanimbany vohatra na misavian'olona zanakapino anankiray tena mipetraka akaiky ny fiangonatsika mihitsy ka leka izy ohatry ny madiditra manarakarakaray aman-dreny fotsiny vavaka fa madiditra dia na misavian'olona tamin'ny mofo ravina na mofo ravina zany zay mofo ravina reny ohatry ny koba reny zany ty mofonao dia nina rehefa ninana dia nijanona tato ohatrany hoe mijanona ato le olona tratra mifamisaviana amin'ny sakafo ohatry reny zany ohatrany hoe tonga dia mijanona ato amin'ny tendany ato le sakafo vetivetika afaka adiny 2 adiny 3 ao tonga dia vita namenja re mofo ravina izazy akizy efa niteraka 2 izy niraikitra tao amin'ny tendany tao rehefa nivavahana ny délivrena velona somatsara lasa nitsoka le mpamosavy tsy sampena za mampaherenao androany hoe Andriamanitra ihany mahafaty sy mahavelona aza manany amin'ny ainao apetrao amin'i Jesosy ny baiboly no mampianatra hoe apetrao amin'ny fanahianao rehetra ka raha ny ainao no mampanahinao apetrao amin'i Jesosy sa tsy zany ve aza manany amin'ny sakafonao aza manany amin'ny lamba hotafianao fampianaran'ny tompo daholo zany tsonjovony voromanidina rehefa manomboka miteraka vary avy ny fody tsy zay mihinana n'le vary vao miteraka satria iny nge ndraindray tena manjeranjeraka be mihitsy le ataon'le fody iny no hoan'le iny ty le fody dia asian'le olona manamboatra sarina olona ny olona dia inona indray ataon'le fody avy eo eo be eo amboniny io ndray izy mipetraka dia kakazan'le tsy maintsy mihinana izy Andriamanitra mihitsy no miazy tsonjovony voromanidina sa tsy zany be tsy mamamafy tsy mamamboly fa zao rehefa miteraka le vary izy ny tonga voalohany mihinana azy mihoatra noho zany ianao mihoatra noho zany ianao ve mba atovy amainina moa mihoatra noho zany ianao e sa tsy zany ve tsonjovony voninkazo nampahery ny tompo mba tsy iaina ao anatin'ny fanahiana isika dia le teniny teo amin'ny farany tena nafinaritra ozy izy hoe aza manany amin'izany ozy izy fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany fantatry iza fantatry ny rainao fantatry ny rainao nefa tokony hisakafo tsara ianao fantatry ny rainao nefa tokony hitafo tsara ianao fantatry ny rainao fa tokony ampiditra ny zanakao hianatra ianao fantatry ny rainao mila vola ianao fantatry ny rainao mila fahasalamana ianao fantatry ny rainao fa mila fitay zanak'Andriamanitra eny ianao nitiafa mafy ho izay zanak'Andriamanitra izany sakafo izany lamba tafi ka tsanjent lisa fantatra fa izao fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany amen halleluja zanak'Andriamanitra nisy tokony mbo fantatry ny olona rehetra tonga eto kosa aloha fa zanak'Andriamanitra izy ary zao raha samany ianao vao tonga eto aloany a dia zao vaovao mafany lehibe no lazaiko aminao afaka no lasa zanak'Andriamanitra koa ianao hitanao ny baiboly dia mampianatra ny Romanina 5:5 folo mpanota isika efa maty amin'ny raha sambany ianao tonga eto androany dia zao efa maty ho anao koa Jesosy efa maty ho anao io koa Jesosy ianao sambany tonga eto io efa maty ho anao koa Jesosy ekeo izy androany dia ho zanany koa ianao ho zanak'Andriamanitra koa ianao raha manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao androany satria manana anjara ny famonjena zay efa nataony Jesosy ianao amen Jauna voalohany 7 voalohany endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray atsika dia ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra daholo mitiava tanana daholo fa zanak'Andriamanitra
zanak'Andriamanitra nitsika za zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra o Jesosy hoe fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany fantatr'Andriamanitra fa tokony hisakafo tsara ny zanany fantatr'Andriamanitra fa tokony hitafo tsara ny zanany fantatr'Andriamanitra fa tokony hanana fiainana milamina ny zanany tsy fiainana mandreraka ny fo fiainana mandreraka ny saina fiainana feno fanahina lasa kizitim-belona lasa tezitezi dafy lasa tsy manam-pifaliana masika fantatr'Andriamanitra zay tokony ho anao aza manary zanak'Andriamanitra adinao anga le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko 5:1 hoe raha ny zanako tovy mafy fa hainao zany raha ny zanako marina be ne zany tena marina be mihitsy zany rehefa neken'Andriamanitra ho zanaka isika rehefa nyraisin'Andriamanitra ho zanaka isika dia miadidy atsika izy miadidy atsika izy tanao taka ny fiadiditsika no zanatsika io tsy ny zanakao mihitsy ny andoandoalika eo anatrenao hoe dada mama mila ahoana ny sarapisoratana anarana ry amin'ny ekôlina ry ahoana ny fitaovana ilaina amin'ity fianarana amin'ity tom-pianarana manara tsy izy fa ianao mitonga dia miasa aloha amin'izany ianao efa tokony hoe faina ny alina nreto ny sarapisoratana anarana reto efa tokony ho vidina ny fitaovana reto efa tokony hividianana lamba vaovao ndray izy tena mandeha mianatra tsy zay atsika mihitsy ny miasa aloha amin'ny fiainany zanatsika atsika mihitsy ny mieritreritra an'izay mahasoa azy nefa ho Jesosy hoe ianareo na dia ratsy azy ratsy aneo sika ratso sika kanefa tsy manome zavatra ratso azy dia maika rehefa Andriamanitra ry tsara ny Andriamanitra sady mpanao ny tsara ny io Andriamanitra ivavahantsika tsy aloha atsika iten-tanàna kely ho azy aloha azotsika orakoraka mafy mihitsy raha mety tsara mitsika ane izy amen maika fanrainao zay any an-danitra na ny voro manidina ary izy miazy ny voninkazo ataony tsara tarehy nefa rapitso malazo any am-patana rehefa aveo maika fa ianao zanany tsara ny izy za androany mampairenao hoe aza manahy ianao alao hoe sorotsika ao anatitsika ny fanahina alao ho resentsika ny fanahina izy mahalala ny hevitra zay heverana atsika ny hevitra anao taka ny fihevitra ao any zanakao ihany hoe tokony hividianako lamba ny zanako tokony ataoko zao ny zanako fa mahatsara azy zany masoa azy zany mahalala ny hevitra heverina anao Andriamanitra hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza nataka ny loza ary ny fahitanao azy misy fihevitr'Andriamanitra hitondra fiadananao misy fihevitr'Andriamanitra tonga ny fiainanao amin'ny fahatsaranao satria tsara izy sady mpanao ny tsara alleloia mampahery foana ny mieritreritra n'le salamo 1:20 hoe zava-paona ho an'ny olona amin'ny fomaraina sy ny alipandry mitady ny sakafo azo hoanina amin'ny fahasairanana fa ny malalany zao aloha tana zay malalany nganeka ho malalany malalany na dia matory azy na dia matory be le tena miesina be dia omeno an'izany malalany zany foana amen fantatry ny raitsika fa tokony ho atsika izany esory ny fanahina fa aretiny io hainao rehefa marary ianao ohatra hoe narary ny vavoninao misy iny mihitsy ny namoanao tamin'ny alina naneko nanaitaina ny foaziny ianao anatin'ny toromaso be iny le vavoninao narary no nanaitranao tsy tafandry no le fanaitainana
aretina ilay fanahina makarary ny tena tsy mahatafandry mampahimitsy retso miaramila ny saoly reto ka atao anatin'ny 40 andro raha ny lanjaina nisy very 10 kilao mety nisy very 5 kilao rahalahy lasa nahibe mihitsy nalalaka be mipatalohako so ihany fa maty goliaty fa raha tsy zany fa tsy haiko tsony angamba mampahory mampakizitidzitiny jereo ny namanao aloha so dia kizitidzitiny tsy azo resahana mihitsy fa tsy hainao nga manana olana izy tsy azo resahana izy aloha ndray mandeha nisy vehivavy zay nitondra bisikileta ne izy tamin'ny bisikileta niodina kely zay izy nisy sapanana niodina kely izy dia nandonaka izy lavo izy dia nitsangana izy izy tamin'ilay izy tsy hainao nga fa tsisy fray ohatry ny avafa ahoana misy izy ohatry zany ny olona rehefa tratry fanahina io olona rehetra io tia ny ahafantatra azy daholo hoe izy io manana problème aza taiterina izy aza resahana izy avelao eo mihitsy izy aloha tsy maintsy resenao zany tsy maintsy resenao zany tsy mahazo miova zany ianao ny fiadanan'i Jesosy ao anatinao koa tsy miova sa tsy zany ve fa tsy hoe ny olona ny asainao mandinika amin'ny frein en bisikileta anao alleloia raha tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra isika dia hoy ny tenin'Andriamanitra faly raha hoy izy ireo tamiko andehantsika ao any tranon'i Jehova oka ho mirana endrika miramirana no anatrehanao amin'ny tompo androany ary ny tavan-dralahy koa mandranitra ny tavan-dralahy mba ho endrika miramirana no entinao fanatrika ny rahalahinao androany hoe tsy maintsy tafita ho atsika tsy maintsy mandresy ho atsika tsy maintsy tafita ho azy miaraka amin'ny Jesosy fa tsy hoe tsisy manontany mihitsy inona amin'ny mahazo andry tsy hitanjareo mihitsy ka ny endriko efa ratsy be apetrao amin'ny tompo ny fanahinao apetrao amin'Andriamanitra zavatra tena le mandreraka amin'ny fonao fa izy no ianao fanahina ankoatra ny hoe tahaka ny aretina mampahory fanahina koa mampiverin-dalana sahoana mampiverin-dalana misy ange olona eo ampipetrahana eo fa ny tena marina izy efa miverin-dalana sahoana maniverin-dalana izy ndray mbola eo ihany fa izy efa tsy aho efa miverin-dalana any amin'ny lioka toko 10 manomboka ny 9:7 nisy ny tantara Marta sy Maria sy izy tiliana tany Lazarosy raha vakina tsara le tantara dia hoe Marta ny nampiatrano an Jesosy tao an-trano rehefa tao an-trano izy nanana raha vavy atao hoe Maria nanana anada atao hoe Lazarosy fa rehefa nandeha le fotoana fanompona nandeha isanandro mandeha fanompona lasa resiny Maria indray Marta satria izay le hoe misy ny voalohany izy lasa farany fananina izy lasa farany be loatra ny raha mampiasa loha azy be loatra ny fanahiny ozy izy ny kristianina sasan'izay any aminay rehefa tsy tonga mivavaka ary to tonga mivavaka mihitsy re olona za pastera mbola tsy afaka kely fa ny saiko any any vatany zany tsy mankanotsony fa menimenina azy fa ny vatany tsy maintsy mandeha mama problème Maria ambadika ary tsia fiverenan-dalana sa tsy zany ve tsy maintsy tiavintsika mifotsika ny fanahintsika ny saintsika ny herintsika rehetra Andriamanitra amen ka na inona zavatra mety mandrerandreraka sy mampahory ny fonao sy ny sainao tompoy tsara ny Andriamanitrao fa rehefa mbola izany foana no manjaka ao anatintsika
matahotra sao tsy avelo teny zaty anahoana amin'ny fotoana fanompona an'Andriamanitra lasa mijorojoro aria be oririkaririka mijorojoro amin'ny varotra maninona ty mitady vola mivarotra lasa manamary tena sisy mahita asa kely amin'ny andro alahady lasa mandeha miasa mafy le ahoana sisy marta tamin'i Jesosy tompo tsy mampaninona anao ve mety aminao ve zavanitranga ity rahavaviko ty mantotra mipetraka eo anilanao mipetraka manao amen alleluia za mitsabo tabasiny diabo ataoko daholo io rehetra reo lasa fili ataoko daholo mandeha mitady vola mikarakara sakafo ity ndray mipetraka mety aminao ve lasa manamary tena be satria feno fanahina hatrany anaty vorondohany azafady rasola zany tsy mety sary feno fanahina lasa maninona lasa manamary tena be tsy afaka manao an'izao za tsy afaka mandova folo-karena satria za mampiana-janaka izany tsy mampiana-janaka za tsy afaka mandeha ny ana lady maraina fotsiny de efa vita za ke tsy ohatranareo e za be dehibe ny andraikitra sy ryavana reseo ny fanahina mba tsy verin-dalana ianao tsotra kely anie tsy zavatsarotra neny ny andresena an'le fanahina e ony ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe apetrao aminy apetrao amin'i Jesosy apetrao amin'i Jesosy ny fanahinao rehetra fa izy no miay anao Andriamanitra tsy azo vazina tsy ny manao tompokotompoko ny makany an-danitra fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany efa andro farany zao tompoy tsara ny Andriamanitra ao reseo ny fanahiny alleluia fa raha mbola vesara ny fanahiny io tsika tsy afaka mihetsika ntsony amin'ny fanomponan'ny tompo tsisy zavatra vita tsika ntsony misy ezaka atao tsy afaka sitrany ay efa lasa sitrany ao sitrany ay sisa fiainan'le zanak'Andriamanitra aza manahy alleluia zao neny tsy tokony hampanahintsika efa vitan'i Jesosy ny raha jiaby efa vitany eny hoy ny Korintianina faharotoko fahavalodininy fasivy hoe nampahatraina izy nampahatraina izy mba ninao izy mpanakarenatsy alleluia efa resy ny fantrano efa nampahatraina izy hoy ny Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andiny fafito amby dimampolo angamby izay raha tsy diso hoe isorony any Andriamanitra fa izy mitondra atsika tahaka ny fanao zay avy nandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary manoatra noho ny mpandresy koa isika hoy ny Romanina toko fahavalo andiny fafito amby telopolo amin'ny alalan'i Jesosy mpandresy eny isika efa vitan'i Jesosy ke niaditsika rehetra izy ke niantso atsika makanesa ty amiko ianareo miasa fanana mahavesatreta omeko fitsarana ianareo natsony Jesosy tsika mba ho afaka amintsika daholo ny fahotana eta mavesatra mba ho afaka amintsika daholo ny fanahina eta mavesatra mandreraka ny fotsika mandreraka ny saitsika natsony Jesosy isika amen alleluia amen natsono amin'ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako no avelako anareo fiadanana tsy taka ny fanome tena mbola manapaka ao anatinao ve zany fiadanana zany sa efa nisan'le olona mianakendro be fotsiny tsy hainao maro mbola tanora saina loatra ty fa tokony ho haitsika tsara natsony tompo amin'ny fitsarana sy ho amin'ny fiadanana isika oka tsisy zavatra andreraka ny sainao ntsony tsisy zavatra andreraka ny fonao ntsony fa apetrao amin'Andriamanitra ny fana io ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina hoe aza manahy na amin'inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisarana no entinareo manambara ny fanatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra aza manana na amin'inona
fa freto loalika sa tsy zany ve hoy ny Joba toko 4:20 fa mifakazara mitsitoy ianao ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tena ataovy famatotra tsara mihitsy fa hiadany ianao ary dia ho avy tsy ho ela aminao soa rehetra avy any an-danitra tia fa mafy izay mino zany asy orakoraka mafy izay mino zany alleluia za resy lahatra tanteraka amin'ity tenin'Andriamanitra izay toriko aminao tia tena iainako le izy dia resy lahatra maha-olombelona anao ohatran'ny hoe misy indraindray misy ohatra fanafiana kely manelingelina ny sainao sy ny fonao fa ny anay ny fanaovako azy miditra mandoalika mivoaka kely miditra mandoalika eny ambony moto satria moto ny ampiasaiko any amin'izao ny ambony moto dia misanandra mijery ny lanitra ny ataoko amin'iny dia mivavaka foana tena naiza misy raha vao miditra ohatranao dia mandoalika mivoaka dia tena ohatrany hoe tsy te hiala ao akaikin'i Jesosy zany mihitsy satria mafy amiko le zavatra ohatrany manelingelina ny saiko dia misaotra ny tompo fa mandresy foana miaraka amin'i Jesosy tena mihevitra Jesosy alleluia asa afaka amin'ny vavolombelona kely ave ampanetretehana tompoko an Jesosy ny voninahitra za moa ohatrany raha vao sendra madamako ny tena mihira matetika fa ny mba mitory teny any zay fa za tsy dia mitarika fotoana tsy dia mahay mihira loatra fa rehefa tsy maintsy mihira dia tena ataoko foana le hira hoe ainy tompo ainy ny mandamina ny fiainako androany fa tena hainy reto tena hainy bebe tena hainy tompo ny mandamina amin'ny fiainatsika tena hainy tompo ny manafaka antsika amin'ny zavatra zay mahazo atsika tena manandrama amin'ny teny any tompo ange ianao rehefa tena hitanao hoe tena mafy le ady hoe Jesosy eo afao amin'izay vonjeo amin'izay Jesosy sainga tsy miala zany na velanao hijaly eo za tsy miala aminao tiako foana ianao fa afahatao ianao vetivety alao ty alana tao efa mba mampalahelo kosa izy ozy izy ngamba Jesosy efa mba mampalahelo kosa Simon mety tozy izy Jesosy ngamba voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ity taona ity tonga taty tamin'iny volana jona iny misy zavatra nataonay moa dia sendra tonga taty dia mbo faly tamin'ny rafozako amin'ny fikarakarany zanako mirahalahy mipetraka ao aminy dia ho za tamin'ny rafozako hoe rehefa vakansa ho izy mirahalahy dia mba makany marontsetra nareo mivady miaraka amin'izy mirahalahy dia misy ankizy mpanampy azy zay koa mpanampy an'izy mirahalahy mba mahafinaritra koa le ankizy zany mba mikarakara tsara n'le zanako mba makany marontsetra nareo 10 mianaka ho dia mandeha avion nareo makany freny anankiray amin'ny 2 millions mahery mandeha avion nareo tonga dia tapahako mibia le retournareo roa rehefa tsy tamaninareo modina herinandro fa tiako fotsiny nareo mba faly aza dia niteny tamin'ny ankizy tao an-trano koa raha afaka nisy nalalam-panadina mpanjakana dia raha afaka dia mba hoetiko makany Antananarivo mba mandeha avion fa tsy mitaingina kofafa foana mba mandeha avion makany Antananarivo dia inona koa moa ohatr'izay zany mandeha satria zany rehefa tonga ny volana jolay faraparany volana jolay volana ho iny dia manomboka avy ny lavanila ny faritra varatra iny moa dia misy vola dia tapitra ndraiky koa ny lavanila volana jolay ka hatramin'ny ataontsika hoe septambra oktobra dia manomboka indray ny jirofo dia zay ny natonga ohatrany tonga dia alefako avy ao daholo naromenaka avy kinanjo tsy namony lavanila ny jirofo na voniny ray aratsisy tamin'ity tratra cyclone vadika ravina daholy
ny lavanila ngamba herinandro fotsiny ny tapitra tsisy Andriamanitra anao inona ary ty ho ary za manamboatra seza manamboatra W-piangonana zay mba atao tsara ohatr' zao zany le W dia ny vola rehetra rehefa tonga ny fananitra Talata dia saky tapitra anaovana an'ilay sezam-piangonana ny fotoana efa memanakaiky tena maty amin'ny rafozako ao na afaka BPC koa i parfum ny lava io le hitanao lany amin'ny abakoaka toko fatelo adiny fa 7 sy 8 taovy tsara fa hainao na dia tsy mamontsina aza ny avy na dia tsy mahavokatra hoanina ny sa na dia vonona ny omby ao am-paly za mbola ninona ozy izy mbola hifaly amin'ny Jehova mbola hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena zany ake mahatsara ny fiainantsika manompo an'i Jesosy io tsy miankina amin'ny zava-misy eto amboniny miankina amin'Andriamanitra foana io raka rehefa Andriamanitra no miteny dia zay ihany ny atsika aiza mijery ny zava-misy zany mihitsy ianao fa zay lazain'Andriamanitra ihany ny marina teneniny eo akaiky anao zay lazain'Andriamanitra ihany ny marina reraka daholo ny olona tamin'ny faritra varatra iny indrindra moa tamin'iny faritra misy anay iny fiainana any nge enjana be hatramin'ny karany vidiny lavanilina tao anatin'ny efa taona 3 taona raha efatra trano ianao ka mbo te isakafo tsaratsara no hany dia miomana 20 000 ariary isaky ny metsena 20 000 ariary foana raha hoe mba te anao atao akoho ny laoka na atao trondro le tanàna ao anaty rano nefa mividina trondro tsy moramora mihitsy miomana fa raha vo hoe 50 000 francs na 25 000 francs ny entinao any an-tsena dia miomana inana vonina anamalao sy inona mora zany sy tsy haiko ravim-bomanga fa enjana ny fiainana anontany io fa nisy olona vato ake tonga tany nanao braderie tapatamasiky moa le alabavy dia niteny ihany hoe tena matiantoko izay raha ny tena marina complat vary 50 000 any amin'ny hôtely isan'andro ve ianao 150 000 raha mihina maraina atoandro hariva aiza ao anatin'ny 2 semaines ianao mijanona any tsy amidy hatramin'ny lambany akoditra raha misy mividy tena enjana fa izao ozy izy nyteny hoy ny tompo Jesosy hoe fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany alleloia efa ny nanomboka nanakaiky ny fotoana tsisy vola eo ampelantanako nandoalika teo am-pifadikanina nandoalika teo kaiky ny vadiko dia niteny tamin'i Jesosy hoe ahoana le zavatra Jesosy za fatako aminao misy bouton kely rehetra tsitrino fotsiny vadibadika ny zavatra rehetra ny ala teo-pifadikanina dia lasa namangy-piny dia nisy pino anankiray tsy aposiko madama mody tsy taitaitra abdororo aster mandroso aloha ay mandroso aloha dia mipetraka loha tonga dia meko anao ty vola ty fa saketiko tamin'ny lahady nefa adiniko sokafany avany anaty armoirany vola tao anaty sase lasa nody tonga dia nitapahako mibetany amin'ny hermady halleloia tia fa mafoany Jesosy fa tsara izy asy orakoraka mafoany Jesosy halleloia ny mpianatra ampidirina mianatra ny rafozana alefa avion aller retour ny ankizy ao an-trano entina avion hatramin'ny mpanampy entina avion ny jirofo tsy namo lavanilina tsisy fa izao rehefa miasa Andriamanitra satria apetraka ao aminazy mivady daholo ny zavatra rehetra apetrao amin'ny tompo apetrao amin'ny Jesosy maninona ny tsy apetraka ao amin'ny Jesosy ny fanahianao maninona ny mbola loloavinao foana Jesosy efa vonona hitondra azy alleloia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Daniel toko 9 amin'ny 1 hoe rehefa nanomboka voaisy soniny didy
dia nisokafany Daniela ny varavarankely manandrifany Jerosalema ary nivavaka izy rehefa eniny fa voaisy sonila didiny lalàn'ny persianina sy ny medianina zay tsy azo ovaina fa na iza mandika azy dia miatra amin'ilay lalàna dia inona no nataony Daniela naforotra ny lohaliny satria Daniela mafantatra hoe Andriamanitra ihany ny tompony teny farany ivavaka aminazy ora salabakata fayarabakata rasa halleloia rehefa natsipotondavaka ny liony Daniela inona ny zavatra seho tapena ny anjelany vavany ohatra hitako le vava be ny tapena ny anjely ny vavany voamason'le liona be indraindray ohatra no faty mihitsy ianao amin'ny ady lalovanao indraindray tena ozy ianao hoe vita ozy ianao tena voabaraka matimbaraka tsisy hevitra tsony fa izao Apetrao tsy problème anao efa adifitra anao mivavaka anao 10 minitra apetrako amin'inony tsy hainareo ka fa tsisy frein ny sasany indray rehefa mafy ny mahazo azy mihaino radio mijery télé ary indray one fagagana ary indray one tsy ary fa ny loalikao afreto apetrao amin'ny fanahianao tatarao amin'ny Jesosy tatarao aminy lazao amin'ny Jesosy hoe zanakao raha io zanakao taka ny alaheloko anyreto zanako reto mihinana ny zanaky ny hafa izy tsy mihinana marararo mihitsy dia ohatra zany koa ny fahitanao afreto loalikao rehefa ody Jakoba tany Mesopotamia nanirakairaka izy ho any amin'ny rahalany hoe-dana lazao fa avy ny rahalanao aho mitondra fananam-be vonina iavana aminao ary misy cadeau omeny anao 20 taona lasa fa le rahalany nanao otripo tsy nanadiny lay zavatra nataony Jakoba azy avy izy 20 taona lasa tsy adiniko lasa ny fizikina lasa ny tsodrano avy izy nanangona 700 lahy Esau 700 lahy mitatsabatra any amin'ny Genesis toko 2:30 fotoanantsika moa vonjivonjena dia rehefa netrany ianao manaraka azy tsara fa zany koa nge na tsara teo-panahy fiangonana atao bery ho ny tenin'Andriamanitra verina niraka avy eo rahalanao mitondra 700 lahy mitatsabatra mateky anao vazaha vazaha mantsy rofetson'ny olona amin'ny patron any aminay any teneny no kaikinao hoe mahereza anao vazaha hoe zany patron any ka vazaha ka rehefa tonga le hiraka piasa ny utsinina dia nyteny mahereza anao vazaha zay ny ko mafy 700 lahy mitatsabatra andeha amony ny vady aman-janany andringana ny fananany ry ava malalo ady ane zany mafy ane zany manatony ny ralany mitady hevitra izy zay foana tsika ke tsy maintsy mitady hevitra foana fa mampahery rehefa tapitra ny ianao mihetsika amin'izay Andriamanitra rehefa tapitra ny ianao mihetsika Andriamanitra raha ohatra ka tsy mantotry fotsiny ianao fa rehefa manomboka ianao fa tsy vitanao tsony aforotra ny loalikao dia mitaraina mafy ianao hoe tompo aisanao hoe tia ora sara babagada fayarasa halleloia avy eo nalamina nanangona angamba ondry vavy 200 ondry lahy 20 osy vavy 200 osy lahy 20 rameva sy aomby sy boriky ny zaraina roa anambatambazina azy hoe rehefa tsy mahafapo azy ty tonga indray le fanoroany
fa ny tena natery azy dia hoe nisy anjely ny fampitolona tamin'iny alina iny tamin'iny alina iny tsy nandry izy fananinona fampitolona tamin'le anjely ny bavaka zao ny anisan'ny tonom-bavaka nataony hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao amen. Asa manao any zany tomba fa ho Jesosy hoe enozy lazain'ilay mpitsara tsy marina Andriamanitra tsy hanome rariny olo mofidiny ianao nge zany olo mofidiny Andriamanitra tsy hanome rariny olo mofidiny zay mitaraina amin'ny andro manalina matoa ianao tsy mitaraina mbola zakanao le raha matoa ianao tsy mitaraina na ny olona mivavaka anao miboaliboalika fao mbola ianao mijery mbola zakanao zany fa rehefa tsy zakanao io andronomasony anatonanao amin'ny tompo ary itenenanao hoe vonjy ho afa-tsy mety amiko zao ka io afa-tsy mety amiko zao manaova fahagagany ianao fa ilaky alleloia tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsy avelako ianao raha tsy tahinao olo anjely avelao andeha fa mazava ratsy tahi fo za malao alleloia ozy Andriamanitra hoe tahina renao rendrondrakely tahina renao rendrondrakely satria nametaka ny adinao amin'Andriamanitra ianao satria nametaka mifanahinao amin'Andriamanitra ianao iara hitsangana isika rehetra anandratra ny tanantsika ho an'ny fanamasina rivavaka hoe apetrako aminao ny adiko rehetra ianao ny mampandresy ahy fa tsy haiko tsony ty fa ianao ihany ny tompony teny farany vonjeo ady eo voavonjy taio ady eo voata alefaso ary tompoko manomboka mivava mafy ny zanak'Andriamanitra rehetra zay tonga eto amin'izao maraina izao manomboka mivava mafy ny zanak'Andriamanitra rehetra indrindra ao anatin'ny ady ianao indrindra misy zavatra ohatra ny tena mampananao manderanderaka ny fonao manderanderaka ny sainao mivava miainonao izy apetrao amin'ny adinao apetrao amin'ny zavatra manahirana ny sainao Ora Rebecca da fire rabaka da rasikada. Rebecca da fire ramalaga da rasikaterega. Rababa da fire smanini. Andremanti Abraham, andremanti Isaac, andremanti Israel. E non mi arakam na yeto mzomaraina izao. Okay kaska ni olona rehetra ny herinao. Okay kaska ny olona rehetra ny herinao. Zay marary kasio izy androany. Zay manana olana kasio izy androany. Okay zava-magaga eto androany. Okay ietsika anao ry Andriamanitra Abraham sy Isaka ary Israel io. Rabada fayara salameka da fayara. Ampahitany voninahitra aho zay. Okay seho eto miaraka amin'ny fahatsaranao ianao. Kasio Andriamanitro. Kasio Andriamanitro. Rababa da fayara bagada simela mabarata fayara. Rebecca da fayara si miaraka amintsika etony tompo amin'ity maraina ity raha marary ianao sitrany ianao androany na inona sala devolo migodana anao ho afaka ianao androany resy satana resy mifanamahanitra resy mifanamahanitra amin'izao fotoana izao resy mifanamahanitra resy mifanafantrana resy mifanafantrana resy mifanampitondra olana nareo ary afara ary resy daholo resy mika famahery de miala alefa mika famahery de miala mika famahery de miala ry fanamahanitra lasa ianao mandeha miala amin'ny zanak'Andriamanitra ny ozy ny fantrana tapana ny herina ozy na mahanitra tapana ny herin'ny ozy ny fantrana restosika fantrana restosika fanamahanitra lasa mandeha alefa lasa mandeha miala amin'ny zanak'Andriamanitra miala lasa mandeha mika famahery de miala alefa mika famahery de miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta lasa ianao ry fanamahanitra lasa ianao ry fanamangidy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy alefa miale miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy mika famahery de miala 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 aingana mika famahery de miala tsy maintsy mandeha daholo tsy maintsy mandeha daholo favaly faresy tsy maintsy mandeha daholo angina aloha isika tompoko
angina isika ataovy manandry fonifonao ny tananao ilany vavaka ao a mba ho resiny tahotra fanahina ny alahelo ao anatinao ao ho resy ny fakiviana raha mandalo an'izany ianao resy ny developana raroatra fanany fanahina lasinareo mandeha mialo anatin'ny foniny olona ao ry fanantahotra ry fanany fanahina lasa ianao mandeha mialo anatin'ny foniny olona ao lasa ianao mandeha oza mika femahery dia miala nareo aria farary reso fanafahana mika femahery satana dia mialo anatin'ny foniny olona ny fanantahotra ny fanany fanahina mika femahery dia miala aingana mika femahery dia miala alefa mika femahery lasa ianao mandeha alefa lasa ianao mandeha miala amin'ny anaran'i Jesosy 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 fananfanahina fanantahotra mika femahery dia miala aingana anao niany tsy maintsy mandeha fô tsy maintsy mandeha ny fananfanahina lasa mivoaka miala amin'izay mamatotra azy miala amin'izay manana azy roany amin'ny anaran'i Jesosy fanamanitra mamatotra mitrosa fanamanitra mamatotra mifitrosana roany amin'ny anaran'i Jesosy fanamanitra mamatotra mifitrosana ry fanaratsy mpandrava tokantrano lasa ianao mandeha fanambiby fanamfahafatesana mika femahery dia miala dia resy koa fanamfamsaviana mika femahery izy androany dia miala alefa mika femahery dia miala ry fanamfamsaviana miala amin'ny anaran'i Jesosy lasaingana tsisy hevitra misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ity fotoanandroany ity zay nazahoantsika izany afatra avy amin'ny tompo izany ary andraisantsika fanafahana ihany koa na inona fanamampahory ianao roany amin'ny anaran'i Jesosy miala aingana ombany faradia tongotra izy sazanao alefa ary fanamampahory aingana miala roany amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'ny foniny olona ao tsy maintsy miala ianao fahavalo faresy tsy maintsy miala roany amin'ny anaran'i Jesosy aingana miala resy tosika tanteraka alefa miala tsy maintsy miala nareo menakavy fahavalo faresy tsy maintsy miala nareo menakavy miala amin'ny anaran'i Jesosy lasa ianao mandeha ry fanany favesarana lasa ianao mandeha ry fanamfavesarana lasa ianao mandeha ry fanamfavesarana lasa ianao mandeha ry fanamantra ry fanamantra mitrosa ry fanamangataka miala amin'ny anaran'i Jesosy miala miala resena ny herin'ny olana rehetra zay entin'ny fanaratsy lasaingana ny herin'ny olana rehetra zay entin'ny fanaratsy miala amin'ny anaran'i Jesosy resy ny fanany olana resy ny fanampitondra olana misy raharay eto androany raha vaovao ianao tonga eto Apetrao amin'ny fonao koa ny tananao fa isy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany lasa ianao ry fanampitondra olana lasa ianao mika femahery dia miala tsy maintsy mandeha fanamantra tsy maintsy mandeha fanavaozina roany amin'ny anaran'i Jesosy fanampitondra olana roany amin'ny anaran'i Jesosy ny Egyptianina zay hitanao androany tsy hitanao tsony
tsy ho hitanao tsony manomboka eto, tsy ho hitanao tsony resy tosika, resy miala amin'ny anaran'i Jesosy nareo menakavy. Tsy maintsy mialinareo e, tsy maintsy mialinareo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mialinareo. Resy daholo nareo menakavy, resy daholo nareo menakavy. Fahavalo efa resy tsy maintsy miala. Lasa fananiaretina, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy, lasa fanamafarofy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy zavatra mandehandeha ny anatin'ny voatra na mikibonao dia ataovy manandrifa ny kibonao amin'ny tananao, na misy fivitosana na iza amin'ny tenanao dia apetrao eo aingana ny tananao fa ho resy zany androany. Resy fanamafarofy, resy fanamafarofy, fanamanambady, resy nareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy fanamanambady, fanamafarofy, fanamanambady. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aingana miala, aingana miala, aingana miala, aingana miala ary fanamanambady, aingana miala ary fanamafarofy, aingana miala amin'ny anaran'i Jesosy, aingana miala amin'ny anaran'i Jesosy, aingana miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy miala daholo, tsy maintsy miala daholo fa fahavalo efa resy. Nareo efa resy, efa ringana, efa nomenanay ny hery sy ny fahefana, anitsaka maingoka sy mena rano, andresy ny hery rehetra, ny hery rehetra nanany fahavalo ao ambany faladio tongotra. Resy ianao ary zao ny tena mampahery, tsisy ampaninina anay zany, tsisy ampaninina anay zany. Resy ianao, miala ary fanamafarofy, 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 miala anaty votraka, miala mika mahery dia miala. Ny fivitosana rehetra manjavona amin'ny anaran'i Jesosy, manjavona ny fivitosana rehetra, manjavona ny fivitosana rehetra. Ny aretina rehetra resy, miala amin'ny fanaitainana, miala amin'ny fanaitainana. Resy ny aretina rehetra, resy ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery. Ny dera ho anao ry Andriamanitray, ny anja ho anao, ny voninahitra ho anao. Misy eo amin'kery tompo, misy eo amin'kery. Resy ianao ry fanaratsy tsisy hevitra manapaka tanteraka amin'ity toeranyity ny herin'Andriamanitra. Ny ositr'Andriamanitra mikasika anao amin'izao fotoana izao. Ositra mahery no mikasika anao, manasitrana anao, manafaka anao ary mitaha anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery, amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery. Mandehana fa momba anao Andriamanitra, mandehana fa mampandresy anao izy, miaraka aminao izy. Andao sandratsika ny tanantsika ho an'ny Tompo hoe ao fafatsika ho fandraisantsika ilay hery mahavory areny, ho fandraisantsika hery ny fanasitranana, andraisantsika ilay hery mamaholana. Misaotra Tompo, mikasika ny olona rehetra ianao amin'izao fotoana izao, mikasika ny fiangonana ianao, anao ny dera ry Andriamanitray, anao ny haja sy ny voninahitra, anao rery zany. Tsisy ho anay olombelona fa anao rery. Misy andrata Tompo amin'ny asa mahagaga ataonao amin'ity maraina ity. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao, raha narary ianao teo azafady amin'izao fotoana izao, efa sitrany ianao. Ianao iange ny aretina nahazo anao teo efa tsy ao tsoa. Raha nisy fihetsiketsehana natao, ataovy nefa efa hainao atao hoe ohatra hoe tsy afaka miondrika ianao, tsy afaka mihetsiketsika, ataovy hoe tsapatsapao ane, efa tsy marary tsony ianao, efa sitrany ianao zao. Ampidininy tanantsika, ampidintsika ny tanantsika dia tsapao, nanahoana kasika anao ny herin'Andriamanitra. Raha sitrana renao dia zao ao fafahotra zao ny tananao. Zay sitrana eny ataovy ambony be, ataovy ambony be. Halleluja, halleluja. Andao ary tanana mafoan'ny Tompo isika, dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.